Heaven Project moa zany a izay tena niatomboka tamin'ny herintaona décembre 2014 zany ny tena nitsirian'ilay projet a. Dia tamin'ity taona ity izy ny tena natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ireo tournée izay natao sy mbola ao anatintsika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny TGC tarika manokana ny safidiana hiara-hiasa ao anatin'ilay tournée. Ny tena tanjon'ny Heaven Project zany aloha ny amin'ity taona ity dia ny isaky ny amin'ny fety kristianina tahaka ny hoe Pâques, Pentecôte sy izay fety rehetra mety hanangonana tanora dia amin'ireny fotoana ireny zany ny ataoko hoe izao tontolo izao raha ny filazan'ny fiangonana azy dia izao tontolo izao manao hetsika ka matetika ny fiangonana sy ny kristianina menomenona hoe fa nahoana ny tanora no makany, nahoana ny avy aty amin'ny fiangonana lasa makary misotro toakary manao zavatra ry dia andray andraikitra izay hoe ndao tsika hetsika hanao an'ity Heaven Project ity ka amin'ilay fotoana tahaka ny hoe Pâques, lundi de Pâques, Pentecôte, lundi de Pentecôte anangana sehatra mitondra artiste évangélika na fikambanana na tahaka izany manetsika an'ilay fiangonana eo amin'ny toerana sy ny kristianina rehetra eo amin'ilay toerana mba ahafahan'izy ireo tonga saina hoe aitsika no tokony hanao zavatra isaky ny amin'reto fotoana reto. Raha tsy ilaza fotsiny hoe nanao zay ny Pâques sy lundi de Pâques tany Antsirabe Fianaratsoa dia ny tany teto Antananarivo ny tamin'ny Pentecôte. Manaraka zany aloha zany zao ny akaiky indrindra dia ny ho an'ny Tamatavy Sainte Marie izay ho atao ao anatin'ilay sehatry ny hoe Festival de Baleine. Tsy ao anatin'ny calendrier Festival de Baleine zahay fa fantatray fa amin'io fotoana io dia hisy tanora marobe izay mety voasarika ny anatin'ny fisotroana sy ny zavatra hafa dia eo mihitsy izay ny andray andraikitra hoe amina sehatra ara-kolotsaina ara-kultoraly lehibe tahaka ny Festival de Baleine dia tokony mba misy sehatra ho an'ny kristianina ahafahan'ny kristianina eo amin'ilay toerana mandray andraikitra hoe ao anatina hetsika ara-kolotsaina lehibe dia misy kristianina koa afaka mihetsika manampy amin'ny fampivoarana ny resaka tourisme sy ny culturel. Dia ao aorianan'izay moa zany raha ao anatin'ilay calendrier ilay tournée miaraka amin'ny TGC dia hanao Majunga zay amin'ny grande vacances. Fikambanana ve zany le Heaven Project sa ny Heaven Project dia tsy fikambanana, tsy fiangonana, tsy orinasa fa projet. Amin'ny maha-projet anazy ohatrany hoe karazana tetikasa anankiray zany. Ilay tetikasa dia mitsiry avy amin'ny alalan'ilay société na orinasa hoe Rise ny anarany izay soloko tena zany. Ny Rise zany no mitady vola mandritra ny taona dia amin'ny alalan'izay vola azon'io société io no ahafahanay manao hetsika. Izany hoe ny société moa zany en tant que société dia mitady vola izy ahafahany mampiodina ny société fa misy ampaham-bola hanohanana asan'Andriamanitra tahaka izao. Dia ao anatin'izany ny Heaven Project manao an'ireo hetsika sy asa rehetra ireo. dia ny tena ny tanora ny tena cible anareo le fampisehoana ve zany hoe andeha ho any fotsiny ilay tanora dia izay sa inona ny tena tanjona amin'ilay izy? Le tanjona aloha zany tsy le fampisehoana loatra. Tsy le fampisehoana zany anisan'ny fitaovana fotsiny ihany hiantsonan'ny olona sy hanairana ny olona fa ny Heaven Project zany dia ny tena tanjona ny tena cible dia ilay toerana ilay tanàna zany. Ao anatin'ilay tournée zany dia ilay tanàna. Raha andeha Antsirabe zahay andeha Fianaratsoa nandeha teto Antananarivo dia ilay toerana mihitsy zany no cible hoe io raha fa eto Antananarivo manaitra izay tonga izay miaraka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny mpihira miaraka amin'ny sehatra rehetrarehetra izay ahafahana manetsika an'ilay olona dia ny tanjona hoe ho taitra ilay olona eo amin'ilay toerana. Taitra zany ilay olona eo amin'ilay toerana hoe anjarantsika zany zao no manohy an'ilay asa anjarantsika no manohy an'ilay asa izany hoe ireo olona ireo zany dia ny fiangonana ny fikambanana kristianina araka ilay lazaiko teo hoe tsy avy amina vondrona manokana zahay fa projet ilay izy dia ny rehetra mihitsy
izay mahatsapa-tena fa kristianina zany a no nantsony hiara-iasa ao anatin'ilay izy dia ho tairindreo olona ireo a isaky ny mandeha amin'ilay toerana izay andehanana ao anatin'ilay tourné zay miantoka. dia aminareo zany ny karakara ny fampisehoana dia inona aby zany zavatra ataonareo ohatra ny izao ny tony sonao sy ny tariny sy ohatran'izany? Ya ny raha izy moa zany ny société raha izy moa zany no mifournira ny aspect logistique rehetra na ny lafiny ara-pitaovana rehetra. Raha izy zany no manao ny fampitaovana mitondra ny sono, ny estrady, ny lumière sy izay zavatra rehetra ahafahana manatanteraka an'ilay hetsika. Ny fiaraha-miasa aloha zany dia misokatra tanteraka izay raha makany Antsirabe zay ka manao descente préliminaire zany manao ataoko hoe fanairana sy fiantsoana izay olona afaka miara-miasa ao amin'ilay toerana satria tsy maintsy mangataka autorisation amin'ny fanjakana, misy ilay démarche maromaro a dia misy olona malala-tanana na fiangonana na tahak'izany milaza hoe ay ok a izay ny ikarakara ny resaka ara-taratasy, izay ny ikarakara ny resaka fampiatranonanareo raha hoe mivoaka an'Antananarivo zany ilay tarika, izay ny ikarakara ny ataoko hoe misy toerana dia mifanofanany toerana zavatra tahak'izany. Fa raha sanatria zany ka tsy misy mihitsy ilay mpiara-miasa ilay projet tsy maintsy mandeha foana ihany. Fa izay zany ilay teneniko hoe tena misokatra tanteraka mihitsy amin'ny fiara-miasa fa ny ataon'ny ray izy zany dia ny fampitaovana, ny TGC dia mitondra ny seho ny amin'ny lafiny artistika. Dia misy koa ny ekipa anankiray izay tsy voatonona matetika nefa tena manana anjara goavana ao anatin'ilay projet dia ny kick-off, ny ekipa ny kick-off zany a izay karazana antsoina hoe afaka antsoina hoe intercesseur. Ny kick-off moa izay ekipa nandeha nakany Brésil nandritra ireny coupe du monde ireny nanao intercession sy nitondram-bavaka tany a dia ireo ekipa ny kick-off ireo no miara-miasa amin'ny TGC sy ny ray izy ao anatin'ity tournée ity. Fampisehoana ataonareo maimai-poana avokoa dia nandritra an'izay fotoana nataonareo tournée izay na nahoana ny vokatra maro tokoa ve ny tanora voasarika amin'ilay izy? Ya ilay izy aloha dia tena mahafinaritra e. Ny tena tanjona zany a dia hitondra maimai-poana, hizara maimai-poana arak'izay azo atao averiko ihany izay satria misy fetra ny zavatra rehetra na ny ara-pitaovana na ny ara-bola fa arak'izay azo atao zany dia nitanjonay hoe hitondra n'ilay zavatra maimai-poana tahaka ny nazahoana hoe maimai-poana, mitondra fifaliana maimai-poana, mitondra ny filazantsara maimai-poana. Tamin'ny heritaona zao raha tamin'ny Desambra raha mahatsiaro-tsika teo amin'ny lapan'ny tanàna sy teny Andohalo dia nitondra n'ilay sehatra maimai-poana zay a TGC nanao concert maimai-poana fa nisy fizarana baiboly ihany koa teo maimai-poana 2 arivo nisan'ny baiboly nizaraina tamin'ny heritaona dia nizarana kilalao sy vatomamy ho an'ny ankisahirana. Dia ao anatin'ilay tournée koa zany ny tanjona dia hoe anao a maimai-poana le ataoko hoe seho ve le isaky ilay toerana maimai-poana. Dia le hoe tena mahasarika ya ny résultat aloha dia tena mba tsy tenenako hoe faly zato isan-jato izay tena isaorana an'Andriamanitra fa tena nafinaritra ary tena nahasarika olona maro a raha ilay toerana efa nandalovana ny Antsirabe aloha zany a dia natao anatin'ilay hetsika ara-kolotsaina hafa raha nandritra ny vacances de Pâques iny a dia maro ireo fiangonana sy fikambanana kristiana zany nakao amin'ny kianja tsara saotra tena nafinaritra. Ny tany a Fianaratsoa izay indroa taona ny seho tany a ny lundi de Pâques maraina sy ny lundi de Pâques hariva dia feno avokoa ilay toerana indrindra fa atao amin'ny salle tombontsoa moa zany izay tena tsy napozinay mihitsy hoe tena feno tanteraka ary maro mihitsy ireo azoko lazaina hoe mpanao gazety a sy fikambanana hafa tonga tao amin'ilay toerana nijery hoe fa misy inona ato fanahoana no misy hetsika tahak'izao nefa atao maimai-poana manainaitra ny olona zany teto Antananarivo moa dia isaorana an'Andriamanitra fa dia tena nafinaritra ny tato amin'ny Palais des Sports a tena feno tanteraka tena nafinaritra.